Tanany tompo daholy. Anazava vetivety ny resaka fariseo fotsiny ahako ny atao anatin'ity horonan-tsary ity sariseho ity hoe ny fariseo dia resaka esprit no maha fariseo ny pharisien mpino anankiray. Averiko indray ny hoe fariseo dia resaka esprit fa tsy resaka communauté na resaka firazanana araky ny contexte hitondran'ny olona azy hitatsika zany any anaty filazantsara eo amin'ireo communauté juive ihany koa dia misy an'ireo antokony olona antsoina hoe fariseo saduseo sy ny ohatran'izany mpampianadalana. Fa amin'izao contexte ny grâce izao fahasoavana izao dia tiako manipika amintsika fa ny pharisien dia esprit zany hoe possible tsy jiosy possible ho japonais possible ho européenne possible zay no maha esprit ny fariseo. Zay zany no apitaiko amintsika atao anatin'ity sarisfeo ity. Raha mamaky ny Matthieu 23 ianareo isika vakinao amin'ny anaran'i Kristy Jesosy dia hitanao ao hoe lozanareo fariseo sy mpampianadalana mpanoradalana sy ny saduseo sy izay mirazotra amin'izany. Lozanareo tondron'i Jesosy hoe lozanareo fariseo sy araka le teneniko teo hoe zay eritreretintsika fa fanampan'izany teny izany mirazotra amin'izany. Dia rehefa tohizanao lay famakina la discussion entre ny Kristy Jesosy sy ny fariseo dia izao lay teny maherina ataon'i Jesosy tao hoe lozanareo fariseo mpiatsara velatsy zany hoe esprit lay fiatsaram-belatsia zany no maha-pharisien ny olona anankiray na mpampianadanana izy na tsy mpampianadanana izy na pastory izy na mpihira amin'ny chorale izy na amin'ny sampana lehilahy lehibe izy na amin'ny sampana vehivavy lehibe izy na ohatran'izany ninona na ray-mpianakaviana izy na olon-tsotra. Lozanareo fariseo mpiatsara velatsia zany hoe lay toetra fiatsaram-belatsia zany no maha-fariseo ny fariseo anankiray dia mitohy ihany le izy. Arindrinareo ny varavaran'ny lanitra ianareo tsy miditra ny olona te hiditra tsy avelanareo miditra esprit daholo zany. Dia izay manome endrika an'izay esprit mibahana mpino anankiray tokony hindrana an'ilay voix mandray an'ilay voix tsy mindrana fa tena hoe mandeha amin'ilay voix mihitsy lay lalana. Izao ny lalana Kristy Jesosy lalana sy famarinana ary fiainana tsy misy mankany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako dia pharisien esprit dia vakinao manontolo ny Matthieu 23 fa misy karazana esprit be da be ao tatavaninareo ny moka teninareo ny rameva fasana milalitra fotsy zay manana an'izany esprit rehetrarehetra izany sy ny sisa be da be mirazotra amin'izany dia fariseo daholo. Amitinao koa sy amarana koa zany dia ny fariseo dia esprit ireo mibahana sy manisy vato tsy ahafahan'ny olona misotra makany amin'ny lalana fiainana mandrakizay sy mandray ny filazantsara mandray ny herin'ny filazantsara Jesosy Kristy dia fariseo daholo. Mety ho bisopy mety ho cohen mety ho dadapasy mety ho mamapasy mety ho olon-tsotro mety sy ny sisa be da be io fa rehefa ao anatin'izay esprit zay dia izy no fariseo. Dia samy mamantatra ny tenantsika isika samy mijery ny momba antsika tsiraray avy hoe sao dia iza ao anatin'izany sao dia iza no fariseo tondron'ilay Matthieu 23 mila mamantatra ny tenantsika isika. Zay no mba apitaiko amintsika ato mino fa mazava aminao lay afatra tianao Jesosy. Shalom.